Ankalazaina androany 13 jolay kosa ny fa 12 taona nisy ny révolution égyptienne. Nisy ny fanamariana izany androany teny amin'ny trafoniana ny libeny masovony Egypte miasa somonina eto amintsika. Ny 13 jolay 2019 no nisy ny révolution tany Egypte ka nazahoan'ny faleovan-tena. No mariana androany teny amin'ny trano fonenany lebeny masovony République Arabiny Egypte ety Ambohibao ny fetim-pirenen'izy ireo. Anisan'ny votra tao anatin'ny lahateniny Andriamatoa Mohamed Raslan nandrisy ny lahateniny fa tsara ny fifandraisana eo amin'ny Egypte sy Madagasikara ary fifandraisana amin'ny lafiny maro raha tsy laza afa-tsy ny eo amin'ny seritry ny diplomatie ny ara-toe-karena ny fiofanana. Au cours des 5 dernières années seulement, des candidats malgaches ont suivi plus de 400 programmes et cours de formation dans de nombreux domaines tels que la santé, l'énergie, l'agriculture, l'irrigation, la diplomatie, la justice, l'éducation, les technologies de l'information et de la communication, l'investissement et la promotion du commerce, la prévention du crime, la lutte contre le terrorisme, la lutte contre la corruption, ainsi que la défense et la sécurité, pour n'en citer que quelques-uns. Tao anatin'ny 5 taona dia efa zato teo ireo fandaharana sy fiofanana narahana teratany malagasy amin'ny sehatra maro toy ny angovo, ny fahasalamana, ny fambolena, ny fanabeazana, ny teknôlôjia mpifandraisana, niady amin'ny fampiororora sy ny kolikoly raha tsy hitanisa afa-tsy ireo. Nanamafy ny ministry ny raharaham-bahiny malagasy fa tsara ny fifandraisana eo amin'ny Egypte sy Madagasikara. Le tsika zany miaraka aminy ao amin'ny izay efa nieritreretintsika moa zany dia ny diplomatie au service de développement économique amin'ny échange commerciaux moa zany be da be no ataontsika miaraka aminy au sein ny organisation régionale indrindrandrindra zany ny commerça dia izy moa zany araky fatinareo dia matetika manao famelabelarana aty amintsika ara-économique zany ny foire internationale resako teo dia tsika zany izy zany hoentina mifankafantatra amin'ny égyptienne ka ny tsika moa araky le teneniko zay mijery koa ny afahantsika manondrana ny aminy zany dans le cercle ny commerçant satria izy raha teo no président ny commerçant après tsika zany amin'izao fotoana zao tsika zany no président ny commerçant ka eo amin'ny sehatra anankiray zany sehatra araky ny teneny teo zany zone de libre échange zay misy afahantsika manondrana bebe koa zany afahantsika fanderasera be koa arabaritra miaraka aminy. Vorlanina tetỳ Ambohibao ireo solitenany masivovahiny miasa eto Madagasikara toy ihany koa ireo olo-manakajy sy soliteram-panjakana nahitana ny filohan'ny CENI sy ny mpikambana amin'ny gouvernemanta.